fitantanana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra tsy ny fahakany no mila esorina fa mila diovina ihany koa ny toe-tsaina. Fovondana firaisan-kina iraisana sy tenerana ireo fanapa-kevitra. Fovondana firaisan-kina miantso ireo mpiasam-panjakana ho tena mpiasam-bahoaka. Ankasitrahana hatrany ianao tompoko lasy sy tompoko vavy mandrotsy tapaka ny fahitalavitra MBS tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao mpanajana sy ampitiavana indray ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Anotanteraina androany ny fanolorana ny kandida ho solombavambahoaka ao amin'ny boriboritany voalohany ho an'ny vovonana politika firaisan-kina tonga niatrika ity fotoana ity avokoa ireo filopitarika ny vovonana mazava ny antopijoroan'ny vovonana firaisan-kina fa ho an'ny tanindrazana sy hanavitra ny vahoaka malagasy ny firaisan-kina ihany no azahoana manahitra izao fahoriana mianjady amin'ny malagasy izao ny fanazavana zero manimenjanahary sy manoho randria malala anitra razafo manantsoa nay metra anitra no atolotry ny vondrona firaisan-kina ho kandida solombavambahoaka ao amin'ny boriboritany voalohany eto Antananarivo renivohitra. Teto amin'ny foibe toeran'ny antokotima ampandrana no nampafantarana izany tamin'ny fomba ofisialy. Niatrika ity fotoan-dehibe ity ireo filompitantana ny vovonana dia ny filoha Marc Ravalomanana sy ny filoha Cité ny Randriana Soloniaiko, ny mpitondra tenin'ny vovonana Paraina Augusta avy amin'ny Tsaratahafina, Albarna Kotoarsoa avy amin'ny antoko politika madio ary ny sekretera jeneralin'ny vovonana Alera Sambany avy amin'ny Hery-Vaovao Madagasikara. Mazava ny tanjontsika amin'izao fotoana izao ka tsy maintsy mailo amin'ny fifantenana isika hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Amin'ity fotoana androany 16 mars ity ny boriboritany voalohany tonga eto mijery sy alala tsara hoe iza marina ny tena kandidana eo mety ray anitra mitsanganao mety ray anitra izy ny kandida zay dia oka ny rehetra samby anaraka tsara mifandaminana atao raha enatra tsara koa ny toritenin'le pasteur Amaly nitabataba ny zanak'Israely zao raha nentina mivoaka tany amin'ny tany Egypte nitabataba izy hoe maninona re nentina mivoaka taty fa nahoana nitabataba izy fa farany izy nino ihany misy fandaminana io misy paikady io ka ho anareo izay mbola manontany tena sy mbola mieritreritra fa ahoana aoka irahina isika aoka ampiseho tsara sika amin'ny premier arrondissement fantatra hitako reko fa manana fomba fijerinareo samihafa ianareo fa izay mampandrosa atsika zay fahasamihafana izay rehefa miteny nefa ny mpitarika dia hoe milamina ataovy azy iraisakina fa milaza aminareo fa tsy maintsy ataotsika izay azahoana double araka nylesany teo anao podrotsika ka dia faly aho miarabatsika rehetra tonga eto ary miraba manokana antsika ato anatin'ny premier arrondissement mafy ny fiainana sahirana ny vahoaka tsy ato anatin'ny premier arrondissement ihany fa manerana ny Madagasikara ny arrondissement enina ny firenena ray manontolo mihitsy noho izany aza kivy ianareo fa manana finoana aza matahotra fa mino fotsiny hany fa tsy maintsy mirahina ny efitsika mba hahafahantsika mahatanteraka an'izany manome toky izahay ataon'ny firaisan-kina vondrona firaisan-kina fa tsy amela ny vahoaka irery amin'izao zava-manjoa azy zao zao fahasairanana zao fa na eto Antananarivo na any Toamasina na any Toliara any amin'ny faritra Varatra na any amin'ny faritra Ndrefana tsy maintsy ho vitanay zany tena ezaka mihitsy isika irahina ka zay firaisan-kina zay tsy maintsy misy foana ny fahasamihafana sy ny fahasamihafana ny hevitra tsy mora tena lazaiko anareo fa tsy mora ny mifidy sy mifantana anareo hoe izy anao atao eto fa mame toky anay nareo mahatoky anay nareo vitanay nanaovana azy zava-dehibe ny fiarahana toy izao satria manamafy ny fankatiavana sy ny firaisan-kina ary manam-pirofo fa miaina sy matanjaka ny vondrona firaisan-kina dia ao anatin'izany ny tiako Madagasikara ao anatin'izany ny pro-citeny ao anatin'izany ny Tsaratafina ao anatin'izany ny HVM ao anatin'izany ny APM milaza aminareo tsara izay fa antoko Tsaratafina
ny antoko tim, ny antoko prositeny, ny antoko HVM satria antoko politika madio. Dia ilay visary amin'izay zany, reo ihany izahay. Fa raha misy any ambadika moa anampianay rehefa avy eo arabasoa, ary efa misy izy. Fa reo ny tena fondateur, reo ny tena namorona azy. Ka tsy amela ny firenena ho viraviraina sy ho pitehana olombitsany reo e. Zany hoe any aminy zany ny fitaovana. Tsy amela mihitsy ho viraviraina sy ho pitehana. Ka mitady paikady arak'izay mety izahay mba hampitsarana zao fandikan-dalàna, zao fampahoriana vahoaka zao. Ary dia efa midinika akaiky izahay hoy aminareo. Manoloana zany zava-misy ankehitriny zany ary dia mitondra antsika rehetra zay amin'izay le fifankatiavana tsy firaisankiny zay. Fampatokisana zavatra lehibe. Matokinareo anay. Matokinareo anay fa tsy hanao kototoany ity mihitsy zay. Ary zany nitondrana ambavaka isaka mandeha zao hoe ampio hevitra izay Andriamanitra moa ny fahendrena avy aminareo zay. Fa tena tsy mora mihitsy manao an'izy. Ka dia misaotra an'Andriamanitra fa hatramin'izao dia mizotra tsara mihitsy izy. Nitodika manokana tany amin'ny olom-pirenena indrindra fa ireo mpikatroka ao anatiny antoko miisa 5 kosa isy teny irandriana solonyaiko. Tsy te hitanisa aho ny zava-misy amin'izao fotoana izao satria fatapoko, fatam-pirenena ary tena mampalahelo ny mijery ny vahoaka malagasy. Raha tsy teny fotsiny aho bloqué tanteraka ity fanjakana ity. Na io lalana io tsy hitatsolo ny vola hanamboarana lalana. Ary zato rangaha zato dia nanao ny lahara-pahamehana fanamboarana lalana teto Madagasikara ary anisany tokony omena tehaka mafy izy ny amin'izany. Fa ity fitondrana ity kosa na ny vola payetsika isan'andro amin'ny carburant tsy hita itsony. Zara tamin'ny débat nataonay nanontany azy hoe manao na fandeha ny lalana io, zanga ho izy no mpitondra camion. Fa nga tamin'ny andro Marc Ravalomanana na président Marc Ravalomanana mpitondra camion fa namboariny ny lalana. Devoiranao zany rehefa anao filoham-pirenena. Ka izany ny antony io firaisankina io zany hanavotana ny Madagasikara, hametsarana Madagasikara mba ho tandalana satria mahamenatra. Na mitahiraka tany ivelana aho teo dia mahamenatra mihitsy ny miena mahita miresaka zahay hoe ny ACC tany Senegal tena nametsaka mihitsy lalàna mitovy mitovy le lalàna dia mipetraka fantaniana hoe iza ny marina ny any Senegal lafe sany aty Madagasikara nefa lalàna mitovy fa décision mivoaka samihafa dia hoentinay zary ity firenena ity. Izay indrindra tompoko lahy sy tompoko vavy ny antoka tsy ny antony zao firaisankina zao. Ity firaisankina ity dia mazava tsara ny tanjona isika hazahotsika maro anisa. Ramatoa maître Hanitra, tsy irery ianao. Ao tsaraka, ao asivem, ao atoko madio, ao prositeny, hanao tongotra miara-mamindra, tana miara-mandray, soroka miara-milany, ametsaka anao ho pojoa eto amin'ny boriboritany fa voalohany tompoko lahy sy tompoko vavy. Mpanao politika maro no tonga niatrika ity fotoana ity, ankoatra ny mpikatroka fototra, mazava ny afatra sy ny baiki-pitolomany, dia ny andrombaka ny maro anisa eny anivony anteny miram-pirenena. Ny hita sy tsapa androany dia vonona tanteraka ny vondrona politika firaisankina hiatrika ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tsy ny kandida ihany sy anomanana andraikitra manoloana izao tolona sy ady atrehana izao fa ny vahoaka malagasy feno taona rehetra manerana ny Madagasikara. Mila foanana ho an-tsaina ny fahalainana mifidy amin'ity indray mitoraka ity ary ilaina ihany koa ny fanaraha-maso akaiky ny vokatra miainga eny anivon'ny fokontany. Ny atsiripirian'izay taterin'izy Menjanary sy Manorandria Manalatrany. Vonona tanteraka aho anohy ny tolony. Io no fanomezan-toky nataony kandida no sady solombavam-bahoaka Antra Razafimanantsoa manoloana ny adidy napetraka aminy. Efa niasa ary mbola hiasa araky ny lalàna ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny andraikitra mahasolombavam-bahoaka izany, hoy ny fanazavany. Betsaka ny asa miandry amin'ny ity indray mitoraka ity, koa tanjona ny anaovana podro
ho an'ny boriboritany voalohany. Ny tenako ihany koa dia manaiky ary vonina hisalotra zany maillot-any vovonana firaisan-kina zany, ka hisorana mitafitafy ianareo Flora Valomanana izay nanolotra ny tenako ho candidat ny firaisan-kina vovonana firaisan-kina, izay tohananareo rehetra mpitarika aho tsy akanavaka sy ireo olona maro hafa ihany koa, ka nanome indray ny fatokisana lehibe any maître Iansa ka nisafidy azo candidat hirotsaka ho solombavam-bahoaka eto am-boriboritany voalohany. Tsy andraraka ilombiandony tenako fa vonina sa ary anohy ny tolona izay niarahantsika ka hizotra makany amin'ny tanjona tokana dia ny azahoantsika ny maronisa ao amin'ny antemieram-pirenena. Efa hitanay ny lalana makany, tsy atorintsoro zahay mikasika an'izany. Zay podro zay sisa ny adina varotra ary bonus atsika zay ny firaisantsika ina no azahoantsika an'izay tanjona izay. Rehefa tonga eny amin'ny antemera-pirenena isika dia fantatra ny tanjona hotratrarina any dia ny ametrahantsika prime ministre vaovao, ametrahantsika gouvernementa vaovao, anaovantsika ny zavatra tokony atao ao anatin'izany lalam-pandrenana zany, misy hotrohatra izany fanalana ny omby mitondraka zany. Fa rehefa tafaraka isika rehetra tsy boriboritany voalohany fotsiny fa manerana Madagasikara mandrafitra ny district aroapolo amby zato dia misokatra ho danadana ho an'ny vonina firaisan-kina izany lalana zany. Jiro tapaka lava, vidim-piainana, fampite-andalana, tsy fanananasa, fanaovana tsindry azo lena, fakana ny tanim-bahoaka omenany vahiny. Ho foana ireo raha mirahiny isika ka anamaro ny solombavam-bahoaka firaisan-kina ao amin'ny andrim-panjakana mpanao lalàna ho hiatrano ny candidat Anitra Razafimanantsoa. Iraisana avokoa ny fanapahan-kevitra mivoaka ao amin'ny vovonana firaisan-kina, manana andraikitra ao avokoa ireo antoko-dimbikambana ao aminy, izany no mahatonga ilay hoe firaisan-kina ho ny fanazavan'ny mpitondra tenin'ny vovonana tamin'ity androany ity. Biby tsy misy lohany tsy mandeha, izay no nahatonga ilay fanapahan-kevitra fa ny filoha Marc Ravalomanana sy ny filoha Siteny Randriana Solonaiky no mitantana ny vondrona politika firaisan-kina hoy ny mpitondra tenin'ity vondrona politika ity Paraina Auguste. Iraisana sy fampiarana avokoa ny zavatra tapahana sy mivoaka ao anatin'ny vondrona. Tsy mora tokoa ny fanapahan-kevitra raisina indraindray, saingy rehefa ny fitiavatany razana no atao ambony amin'ny zavatra rehetra dia mora ny mandravo-kevitra ho hiatrany ny nambarany. Biby sy misy lono sy mandeha, ary hoy izy ny vazaha hoe quand tout le monde responsable, personne n'est responsable. Ka izay nampisany le hoe fitariany anazy roy. Zany sy milaza hoe manao didijado izy. Manaraka koa moa nefa ao ny HVM secrétaire général. Angamba ianareo raha mahita le mandanareo igny misy sonienina ao sy mivoaka mandara sy sonien'ny secrétaire général io. Anao propagande zany neka mila antsika le nerf de la guerre. Io APM io ny trésorier. Zany hoe samy manana andraikitra ny zahay ao. Tao mazava sara misy le momba an'izay. Coalition natao vovonana. Sy mesy nisy fampandiniana lalina eto. Sy mesy misy fifandeferana. Misy zavatra négociation natao. Angamba hitanareo izao fa matoa zay matafa voaka agnara, fanaraka sara zahay fitarika. Ary matoa zahay izao eto daholy dia mbola magnamarina an'izay. Tokony tsy anderan'ny fanakorontanana inian'ny sasany volena amin'izao ireo mpomba sy ny mpanohana ary mpikatroka satria tolona no atrehantsika ka misy ny minima mendrifendro mba tsy hatrarana izany tanjona izany hoy ny fanazavana. Aoka sika bazy sy ho apetigny.
izany te hiala am'izao fizaliagna zao ziro tapaky lavany sisy mividy fiainagny miakatra lalagna izy ny présidence teny teo lavadavaky partout sisy route nationale sony zao route secondaire daholo ka izay io elasika ka mpandefero le ampo sasasasany sy sika rehetrarehetra ho député daholy nefa sy député ihany koa ny toeragny azo agnapetragna fa maro ny tokony zavatra tokony atao iaho mafafantatro ko miaraka amity fa sy tiaka baro lava ary sy manao inauguration io lalagny maro teny amin'ny président teny sy teny teo tsy nanao inauguration ny reny sisy tagny io na ny tapiny orombe na ivoy parara tary fa vita de lasa izy mandeha amin'ny contrôle fotsiny ao sara ve le contrôle technique nataon'ny président io fantatro ke fonctionnement ary izay mampiaraka anay nanamafy iparaina Auguste fa tsy tokony hitondra loko politika ny voana na nanolotra azy intsony ireo kandida atolotry ny firaisan-kina fa amin'ny anarany ity vondrona politika ity ihany mila mifarimbona ihany koa ireo mpikatroka rehetra manerana ny nosy mba samy anoana ny kandida tokana atolotry ny vovonana mba ahatrarana ny tanjony. Fa manoloana ny fampiasana ireo mpiasam-panjakana ho fitaovana entina anovana ny safidim-bahoaka amin'ny fifidianana ho avy dia nisy ny afatra manokana nataon'ny filoha mpiara-mitantana ny vovonana firaisan-kina Marc Ravalomanana nandroany ho an'ireo mpiasam-panjakana ireo. Ny antsiprian'izay ary. Ny vahoaka malagasy no anaovana antsoavy voalohany mba avitrika andrayandraikitra amin'ny fifidianana ho avy io hoy ny filoha Ravalomanana. Tsy maintsy ijoro isika rehetra ho fanavotana any Madagasikara. Efa mazava fa tsy maintsy anoho ny fomba ratsy fanaony ny mpitondra amin'ny fifidianana io koa tokony samosa sy vonona ny rehetra mba andresena izany fikasana maloto izany. Fomba sy lalana iray azahoantsika mahazo fahefana ka ampitsarana zao fampijaliana ny malagasy zao sy amerenana ny Madagasikara ho an'ny malagasy ny fahazahoantsika maro anisa eny amin'ny antemeram-pirenena noho izany dia zava-dehibe ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho atao amin'ny 2020 ny volana May ho avy zao. Tsy maintsy sa isika, tsy maintsy manamafy ny firaisan-kina isika ary vonona hiatrika izany fifidianana député zany. Tsy maintsy sa isika ary vonona tsika hiatrika izany tiako resana amin'izany dia hoenareo tsara. Tsy maintsy sa isika satria izao fitondrana zao dia tsy maintsy anohy ny tsy fanarahan-dalàna mazatra azy sy ireo paipaikady politika fanaony hatramin'izay. Akoatr'izany dia efa hitantsika ny fandikan-dalàna ataon'ny fitondrana amin'ny fampiasana ny fahefam-panjakana, ny olo-panjakana, ny volam-panjakana ary ny fitaovam-panjakana zay anaovana ampandresena ireo kandida panjakana. Mahalala an'izany daholo tsika. Manomboka any amin'ny ministra ka hatrany amin'ny chef fokontany dia betsaka ny tsy manaja intsony zany neutralité misy zany fa dia samy manao izay saim-patana izy rehetra. Manao antsoava ary izahay mba hampitsarana ny fampiasana sy fanerena ny mpiasam-panjakana anao fampelezan-kevitra sy mandraona ihany koa izy ireo any mpifidy na eo ary zany anefa dia tsy afaka hijanona amin'izao fotsiny isika fa sa isika vonona isika hiatrika izany fifidianana zany amin'ny 2020 ny volana May ho avy zao. Farany manentana ny vahoaka ifo fa tsy rariny ary tsy mendrika vahoaka malagasy zao zava-misy iainany zao ka mila mirahina isika manaraka tsara ny toromarika zay omenay avy aty ho avy ny fifidianana izay aminareo asehoantsika tsara amin'io fa tena misy firaisan-kina ary misy ny fahasahina ka raha naiza misy toerana tratratsika ary hitatsika fa tsy manara-dalàna sy manao paika politika any ambadika any vonona tsika amin'izany mba hizoran'izao fifidianana député zao ao anatin'ny fanajana ny lalàna ny rariny sy ny hitsiny dia manao antsoavo amin'ny seny izahay mba tena andrainy andraikitra sy ampiasa ny fahefana eo ampelantanana izy ireo. Nitodika manokana tany amin'ireo mpiasam-panjakana koa ny tenany nandritra ity fotoana ity androany. Tsy mpiasa nantoko na mpiasa ny mpitondra ireo mpiasam-panjakana toy ny administrateur civil fa mpiasam-bahoaka. Dia miantso manokana anareo mpiasam-panjakana ambony izahay
mba ho modely io amin'ireo mpiasa-panjakana namanareo ianareo satria mahay ny lalàna ianareo mafantatra tsara ianareo ka aoka tsy andany amin'ny ara-politika am'izao fitondrana tsy manjary zao vonina am'izany zahay anampy ianareo ianareo administrateur civil zay solotaina mpanjakana chef district sy ny préfet ianareo mpitsara miantso anareo izahay satria mpiasa-mpanjakana ianareo zany hoe mpiasa am-bahoaka fa tsy mpiasa ny fitondrana na ny antoko politika olona nianatra ianareo ka mahafantatra tsara fa tsy misy mpiasa-mpanjakana azo terena anatanteraka baiko tsy ara-dalàna ny mpanao politika mandalo fa ianareo a mijanona ho mpiasa-mpanjakana foana fantatra reo tsara fa raha misy ny fantika an-dalàna ataonareo amin'ny fanatanterahana ny baiko tsy ara-dalàna omen'ny mpanao politika dia anareo ihany a no tratra farany eo fantatro ny zava-misy sy manjoanareo ankehitriny fantatray ary tonga ty aminay niantsoantsonareo am'ireo famoronana dossier am'ireo fandrahonana samihafa ary indrindrindrindra le sotasota sy tena fanagadrana tsotro zao reny olona solombavavahoaka reny olona tena na solombavavahoaka nay reny olona solotena mpanjakana eny amin'ny district reny tsarovy anefa ho ia aminareo iankina ny fampandehanana ny raharaham-bahoaka amin'ny ankapobeny a ny hoavy ny firenena manontolo a ianareo préfet ianareo chef district zay solombavambahoaka zava-dehibe zany toerana misy anareo zany ary tsy mamela anareo irery zay fa vonina nampy anareo hatramin'ny farana satria fantatray ary efa niaina niaraka taminareo zay taloha fa rehefa chef district sy ny préfet tsy manao ny asany de tsy mandeha koa le décentralisation sy ny fampiroboroboana ny eny amin'ny faritra sy ny eny amin'ny district noho zany ary dia afaka mifanantona isika tsy menatra zay milaza aminareo ary sa zany milaza aminareo fa tsy anery anareo am'izay zavatra tsy ara-dalàna fa kosa laza aminareo zava-marina rehetra koa dia manentana izay raha ina aminay ianareo ao amin'ny société civile ianareo amin'ireo communauté internationalen'ireo nanao antso ianareo nanao recommandation ianareo amin'ny tokony izotra-pifidianana zay izotra tsisy narana na kely ary tsy ela kory fa vao maraina teo nanao antso ary zareo tao amin'ny KMF kinao hoe tsisy narana senina kely ary sady be marenina izy ireo a no tsy miteny mihitsy tsy moana tsy hita zay lazaina an'izay aratsiny fa de milaza aminareo ihany aloha zahay anefa ny didina ihany aloha zay a fa iroso amin'ny fifidianana zay ary tsy emitra mihitsy ary efa manana an'izay paikady zany zahay koa dia miantso atsika rehetra ijoro hosay ary hiatrika ny fifidianana miantso ihany ko izahay ny hery politika rehetra sy fikambanana maro samihafa zay ifanoana sy ifanomentanana amerenan'iray Madagasikara ho an'ny malagasy amerenan'iray Madagasikara ho tany tandalàna ary amerenan'iray Madagasikara tena androso tanteraka mitaky ny firaisan-kinany rehetra anavotana any Madagasikara ho iantrany ny fanazavana lafimba vaon'ny politika izay atrany manenisihana endrika politika avy amin'ny mpitondra azahoana solombavambahoaka misimisy kokoa amin'ny fifidianana solombavambahoaka ny solombavambahoaka Mamrabenirina manoloana ny fanapahan-kevitra ny gouvernemanta ampitombo isa ireo député manirana nosy mialohany irosona amin'ny fanapahan-kevitra io izy dia tokony ho fantatra mazava ary aseho ampabe maso ny isan'ny mponina indrindra ao amin'ilay distrika izay nandraisana fanapahan-kevitra mialirary nombana sy tahirinena distrika rombiny folo toana Ambatolampy Betafo Antsirabe voalohany Ambalavao Iosy Toamasina faharoa Mahanoro Mandritsara Betsioky Atsimo Amboasary Ambilobe ary Antalano voakasika ilay fampitomboana solombavambahoaka ho lasa roa araka ny filan-kevitry minisitra tamin'ny alarobia lasa teo dampoka ary tena mpitona izany fanapahan-kevitra izany izay nomarian'ny solombavambahoaka Mamrabenirina fa tokony ny alohavana famohanana isan'ny mponina izay tokony hangarahara tanteraka raha tsy hivina mantsy ireo distrika manana mponina mihoatra ny iray alina sy telo hetsy no tokony hahazo solombavambahoaka roa
Manainy isiana endrika politika avy amin'ny mpitondra fanjakana ahazoana solombavamboaka misimisy kokoa amin'ny fifidianana hatrehana amin'ny 27 ny volana Mey izao ity olomboa fidy ity manoloana io fanapahan-kevitra tampoka io. Tokony ifanaraka amin'ny isan'ny mponina hatrany hatrany io fa tsy ataotao foana. Zany hoe ataontsika hoe dia mamoaka isan'ny mponina ao anatin'ny mangarahara ny fitondram-panjakana raha mahita eo ndretrarehetra ny mahita hoe iza no mihoatra le rayal sy telo etsy iza ny latsaka fa io nge mety ao aorian'ny fanisana mety hihoatra na mety hidina mety hiakatra mety hidina ny isan'ny mponina amina farim-piadidiana anankiray dia zay no nahatonga hatrany hatrany hoe aorian'ny fanisana vahoaka amin'ny fomba ofisialy na alohan'ny fifidianana dia tokony manisa vahoaka ny fitondram-panjakana ahitana zay zavatra zay. Zavatra mitranga iainantsika amin'izao fotoana izao aty tena fotoana betsika no manapa-kevitra ny fitondram-panjakana amin'ny alalana didim-panjakana hoe hikitika isan'ny solombavambahoaka any anatin'ny distrika. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe nahoana no ireo distrika ireo ihany no nkitiana. Tokony apetraka hoe arrêté oviny io isy io dia manahoana koa ny amin'ny distrika hafa. Tokony apetraka amina tableau mazava hitany rehetra raha nandrasana tamin'ity indray mitoraka ity dia ny hoe ahoana ny fiatraikan'ilay fizarana ny distrikana Ambovombe roa dia samy miandritsika hoe satria Ambovombe hatramin'izay nanana solombavambahoaka roa ho lasa ray ve sisa zany ny Ambovombe dia mahazo ray Antanimora Atsimo fa le zavatra nandrasana indray tsy mivoaka atreto tsy misy mahalaza tsy misy milaza mihitsy hoe mahazo solombavambahoaka firy avy ireo distrika ireo fa nahoana koa no ireo ihany no tsaraina hoe tokony ho sarahana fa be dia be nge ny distrika ngeza Arabelarantany sy araky ny isamponina raha ny eto Madagasikara farim-piadidiana vaovao farim-pifidianana vaovao Ambovombe fa tsy mahafantatra hoe firy ny solombavambahoaka ny amintsika miteny zao firy andro alohan'ny fifidianantsika zao mipetraka amin'ny fanontaniana hoe lasa saute de sanatry endrika politika ampiana le isan'ny toerana mba ahafahana manana chance kokoa hahazoana solombavambahoaka misimisy kokoa ao anatin'ilay fifidianana. Fanina zendana ny ankamaroan'ny olom-pirenena manoloana ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana izay miovaova sy tsy mari-pototra. Raha novizina nisy fotoana fa horavaina ny antenimieram-pirenena ny mifanohitra tanteraka amin'izany ny zavatra ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Nampiana 12 ary tafakatra 13 amin'izany izany isan'ny solombavambahoaka eny anivon'ny antenimieram-pirenena rehefa vita ny fifidianana. Fa araky ny fampitambavao dia ho fantatra ny 20 aprily farafahatarany ny lisitra ireo kandida eken'ny lalàna sy nafen'ny fepetra ao amin'ny firotsako fidiana ho solombavambahoaka ka nisy anino amoaka izay lisitra ofisialy izay. Ny 20 avy izao no anomboka ny fampilezan-kevitra ary farana nisy alatsinainy 17 Mey. 9 Jona kosa no fantatra ny valim-pifidianana Vonjomaika avoka nisy asenisy ary ho anilanilan'ny 9 hatramin'ny 14 Jona kosa no anome ny valim-pifidianana ofisialy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Efa azon'ireo rehetra maniro kandida amin'ny fifidianana jerena ao amin'ny atranokala anseny kosa ireo antota taratasy rehetra ilaina amin'ny firotsahako fidiana. Fa tsy tokony anaovana raha matahora ny tanora samijoro sy mandray andraikitra ho an'ny firenena ny mpanao politika. Manana andraikitra amin'ny fampivoarana ireo solofo hisehatra bebe kokoa amin'ny politika ireo efa vokotra kefa sy ny fitonam-panjakana. Tsy ampy anefa izany fa mila fehezina ny tantara ho kosa ny mpahay tantara. Yavitra solondraibe sy miala ranombana ary mbola avatsara. Samy manana ny fomba andraisan'ny andraikitra amin'ny fiainam-pirenena ny tanora ankehitriny. Mivoatra miaraka amin'izany koa ireo fantsona sy ireo fampiofanana samihafa anehoan'ny tanora ny fitiavan-tanindrazana. Voalaza matetika ny hoe ny tanora no avy ny firenena kanefa ny fomba fanaovana politika eto amintsika dia mampembotra ny tanora tsy hisehatra eo amin'ny lafin'ny politika. Hita nandritra ny hetsika fotsy izao fa betsaka ireo tanora mahatsapa fa mila fandraisana andraikitra feno ny ho avy ny firenena mitohy amin'ny fijoroan'ny vondrona firaisan-kina izany. Mila omena sehatra malalaka nefa ny tanora fa tsy poretina
ony avy amin'ny atoko kitana. Tanora no avy ny firenena eo amin'ny resaka politika ary mampirisika zany ho an'ny tanora misy raisina ndraikitra isaka ambaratongany amin'izay sokazy misy atsika satria raha atsika nitsandray ndraikitra amin'izao ahoana reo zanasika na ho zafisika prefa ny ray aman-dreny efa navita reo fa tsy azo arinana tsy azo elana lavitra fa akana tsy aikefa fa mba hiangaviana ary eto dia mametraka mesazy amin'ireo zoko be any amin'ny fitondrana aza reporepotina le tanora maneho hevitra omeo ankalalana ny tanora maneho hevitra satria lazaina fa ny tanora ny 60% na 70% ny eto Madagasikara ny mpifidy zany ka omeo sehatra amin'ny domaine rehetrarehetra ny tanora sisy misangana amin'izao dia firenentsika ty potika ka dia eto dia mampirisika ny tanora sy ny lehilahy ihany fa rehefa tanora vehivavy ihany koa ao anatiny. Ankilan'izay dia fototra goavana tsy azo ialana ny famantarana sy fifehezana ny tantaja. Maro ny ezaka tokony atao amin'ny fizarana sy ny fampahafantarana ny zava-nisy nandatsahan'ireo ray aman-dreny tany aloha ny randy. Antony mahatonga ny tranga samy hafa mivoana amin'izay foto-kevitry ny tolona ny fanafenana sy ny tsy firarahiana ny tantaja ho kosa ny mpahay tantaja. Mahafantatra ny tantarany tsony ny tanora amin'izao fotoana izao. Tsy mahafantatra ny ady ny firy ny ady natao ho an'ny fahaleovantena sy natao edina amin'ny mpanjanaka. Ny fiarahamonina misy eto amintsika dia fiarahamonina mijanona tany amin'ny lasa fa tsy mitodika any amin'ny ho avy. Ary zay ny tena atahorana satria ohatrany hoe tsy mandray lesona fiarahamonina izay tsy mampisy asiny akory ny zavatra lehibe mitranga teo amin'ny firenena ary zay zavatra zay no hitako tena hoe manahirana indrindra ary rehefa ohatra ka le fitiavan-tanindrazana nentina fotsiny edivana amin'ny fanjanahantany nentina fotsiny azona toerana dia maty izy rehefa avy eo ary atio arina aza menatsiny mitaranaka raha ohatra ka tsy mahatsiaro an'izay ao anatiny mihitsy hoe masina ny tanindrazana masina ny tantara. Mifaningotra ary tsy afa-misaraka amin'ny fanavotana ny firenena ny lalatsain'ireo ray aman-dreny tany aloha. Isan'ny sarotin'ireo razambe ny fehezan'ny malagasy ny taniny. Miavereny efa izany 420 taona taorian'ny fitakiana ny iverenan'ny fahaleovantena. Manana andraikitra amin'ny fiovizana ny tantara ny tanora sy ireo tonga saina. Mila saro-piaro ny rehetra raha tiana ny iverenany hoe Madagasikara any ny malagasy. Lafy mavao sosialy kosa indray tsy ny fako irery no loto eto fa mila diovina ao anatin'izany ihany koa ny toe-tsaina manomboka any amin'ny mpitondra sy ireo olona entina ary ny olom-pirenena. Isan'andro ny ezaka amin'ny fandraofana ny fako ary tsy tokony atao ezaka akory ary izany fa efa asa andavanandro. Ho ny fanikevitry ny olom-pirenena iray izay efa nitana andraikitra teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Ny Antsiprian zay. Dila ny 10 andro nomeny filoham-pirenena amin'ny hanadiovana tanteraka ireo fako miavosy eto Antananarivo renivohitra. Nisy ny fanadiovana tsaingy tsy nalana tanteraka ireo fako teny amin'ireo tapanjorydira raha tsy laza afa-tsy ny eny Ampefiloha, Andavamamba, Anosipatrana eo ihany koa ireo dabapako eny Belairapandrana. Eo ny fanasorana ny fako fa ezaka lehibe tokony atao koa ny fanadiovana ny toe-tsaina manomboka any amin'ny mpitondra, ny mpitantana, ny hoentina ary ireo olom-pirenena tsy ankanavaka. Ho ny faneho-kevitry ny olom-pirenena iray izay sady efa mpiasa teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ny andro ny ben'ny tanàna teo aloha. Ny fanonganam-panjakana nivoana tamin'ny fitsim-pifehezana no nahatonga ny gaboraraka teto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ho hiatrany ny nambarany. Nipetraka ny fitsim-pifehezana tamin'ny fitondrana Ravalomanana saingy very izany ary tsy niverina intsony mandrakandroany ho hiatrany ny faneho-kevitra. Tsy fampihany ny rotoeto fa amin'ny toe-tsaina tsy voadio volano zany ary resaka fako zany zavatra fiainana andavanandro ohatran'ny tany zany tsy tokony any anatina programa akory raha tsika mahita fa mety hoe any sasany mety hoe tratra ny 10 andro fa raha ny fijery tsy tratra ny 10 andro vao makitsaka ketsy dia mbola ireo ny fako ary ny ezaka fako zany tsy tokony ho ezaka asa atao andavanandro ohatra mihinam-bary zany ohatra mahandro vary zany ohatra ny ankizy manary fako isakarivo zany fa tsy hoe atao programa firenena tsy atao programa na PDS na ben'ny tanàna amin'ny fim-potoana tsara le manadio fa raha amin'ny zavatra sahala amin'izao tsy tokony asisina fim-potoana tena hoe mandavataona fa raha ny fako mbola misy zany hoe ny tsy taza ny plazana fa mbola misy ary io tsy hoe fotsotena ohatrany tsy nakena fotsiny sanatria vava fa atao mandavataona dia toe-tsaina misy fanazarana an'le olona toe-tsaina tiako tenena zany raha vaty amin'ny raha vany mpitantana manomboka any fokotany tsy tokony atao mihitsy zany le toe-tsaina hoe amin'ny sana amin'izao dia misy
famafana fobe tsy misy zany taloha fa mipetraka ny discipline zay discipline zay zany indray mandeha mipetraka dia noentina fa ny olana angeny vao manomboka nisy ny fiainana hoe coup d'état hoe fanonganam-panjakana mivoana amin'ny discipline dia lasa nanaraka an'izay dodolo manomboka any anatin'ny mpitondra fokotany ka hatrany amin'ny zay mpitatana rehetra dia iny jeren'le vahoaka ety ambany dia lasa goragola le olona mitatana zany amin'izay tsy nametraka an'le discipline fa namela le baranany teto amin'le fitantanana dia lasa zatra zay aloha sarotra be manarina an'io fampifehezana manko napetraka teto nanomboka tany amin'ny taona 2000 mihoatra tany fa tapaka tamika lesy tany amin'ny 2009 satria le olona nametraka an'le fampisehezana mihitsy ny nasorona zareo le fampifehezana navadika ho lasa jado nitondra ny fanioan-keviny mikasika ny grevy nataony mpiasan'ny SMA omaly ihany koa ity mpiasa teo anivony CUA teo aloha ity akoatra ny tsy fanefana ny karaman'ireo mpiasa novakiny mpanitsilana ihany koa fa tsy zarizary ny fitaovana ampiasain'ireo mpiasan'ny SMA indrindra eo amin'ny lafin'ny fiarovana ny fahasalaman'izy ireo zon'ireo mpiasa tanteraka ny mitaky ny tampoka sasarany ary tokony tonga saina manoloana ny zava-misy ny mpitondra sy ny eo anivon'ny commune raha ny voalaza hatrany ohatrany olombelona rehetra reny dia mampalero ny mijeren'izy ireny raha misy fiam-potoana anankiray ka ameoatra kaiky zao namefamezana ny japonais fitaovana be lehibe nameny japonais anadiovana fako reny dia name ihany koa izy reto le fitafina miaro olo sy ny aretina dia ny zavatra fantatra sy atao foana hatramin'izay zavatra vonjy maika rehefa amin'izy dia miseho tsara tarehy daholo le olo nareo mpiasa ireo zany amin'ny maha-olombelona tsara dalàna aloha fitafina izy ireo sy ny fiarovana anazy fa échantillon fotsiny zany zavatra aseho sary fotsiny le modéane raha izay ny karama ohatra ny olona rehetrarehetra ireo misakafo ireo manofatrany ireo mamelo-pade manjanaka ireo mampiana-janaka ireo karamany kosa tsy tokony tsy homeny zany io nge fa nitakatra zareo jako tsy mame rariny azy na mitehaka anazy hoe alotoy ny tanàna atao vao mibarasy fa zay no hitany zay no hitany hoe tiako izy izy naleboribo anay dia aloto izany hoararaka fahitako azy fa tsy tokony ho tonga amin'ireny le izy raha mijery tsara maha-olombelona sy mijery tsara mpiasa ny orinasa mananjo hitaky le olona fa fampieriseretana zany reny mijery vaovao efa mivaly olona fa mbola raha mitalaty izy ho mahazo le karaha zany efa milaza amintsika fa olona tsy misakafo tsy laty zany mbola tsy mihinana izy latsinainy amin'ny talaty izy ho azo le karaha raha ny vaovao ny talata izao nivoaka ny karaman'ireo mpiasan'ny SMA ireo mipetraka ny fanontaniana hoe miandry terna foana ve ny fitondrana vao ahalala andrainy andraikiny tsy vao ny mpiasan'ny SMA irery no nanao fitakiana tahaka izao afa maromaro no nitsangana manerana ny Madagasikara fa manana andraikitra goavana amin'ny famolavolana ny fiarahamonina ny fanabeazana sy ny fitiazana io no nambaran'ny filohan'ny CFM teo aloha Marc Alphonse raha nitondra vahaolana makasika ireo olana ara sosialy samihafa sedrain'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ny fanabeazana sy ny fitiazana no tokony isy omena laka raha te ahita filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena ho hiatrany ny hafana mafisany mialy raha nombana avitra solondehibe sy mbola avatsara maro ny olana ara-tsosialy eny anivon'ny fiarahamonina lalovan'ny firenena tao anatin'ny taona vitsivitsy izay anisan'izany ny resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny resaka fanolanana hatreto ny fanasaziana sy ny famaizana hatrany no vahaolana iverin'ny mpitondra fahamahana ireo karazan'olana ireo raha ny resaka tsy fandriam-pahalemana fotsiny izao ny fampiasana basy fitaovam-piadiana no hitandreo manam-pahefana fahampiana ny asan-dahalo sy ny asan-jiolahy tsy hitondra filaminana ho an'ny firenena anefa izany raha ny nambarany filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana teo aloha Marc Alphonse manana anjara andraikitra goavana ao anatin'ny famolavolana ny fiarahamonina sy ny olom-pirenena tsy ankanavaka ny resaka fitaizana sy ny fanabeazana ho ny fanamafisany ohatra zao ny resaka dahalo sy ny sisa tsika manao approche sécuritaire approche sécurité zany nataotsika fa tokony hisy approche paix filamina ny approche sécurité dia ino fampiasana basy foana no everitsika fa izay ny isian'ny fandriam-pahalemana fa hadinontsika le approche paix fandriam-pahalemana zay hoe zay tena manana ny zavatra tena goavana ao anatiny io ny fanabeazana sy ny fitaizana ka io tsy hoe fanabeazana an-tsekoly fa na ny film alefatsika nge na ny ao anaty fiarahamonina ny anaty réseaux sociaux na ny zavatra rehetra ao anatin'ny fanabeazana daholo ao anaty fiarahamonina zy zavatra zay ka eo zany no tokony hampitandrina indrindra sy raha ohatra zao iny resaka fanolanana
de iny zao de approche sécurité zao natao amin'iny hoe fanenjanana ny sazy sy ny sisa apatsahiviko angefa tamin'ny androny Andriamatody Deratsiraka no lasa crime resaka halatromby nefa mauvais zay namona ny halatromby tsy vao maika ny rongatra ka eo zany ny tokony hojerena hoe le approche ataotsika amin'izy io fa ny hasimba ary ny hasimba ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana zao vanim-potoana tokony hieritreretantsika zao misintona ny sainy be sy ny maro na ny mpitondra fivavahana na ny mpanabe na ny mpitondra fanjakana fa tany domodoza ny firenetsika tany domodoza tanteraka ny firenena manoloana ny rivotra misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mbola nanamafy hatrany ity filohan'ny CFM teo aloha ity fa ilana fandraisana andraikitra farin'izay aingana izany isorohana ny fahampotehana tanteraka. Amaranantsika ny fampalalam-bavao ny maresaka iraisan'ny pirenena nanamafy ny fanohanany any Ukraine ny Frantsa, i Allemagne ary Pologne avonina ny anohana hatramin'ny farany any Ukraine ireo firenena ireo raha nambaran'izy ireo tamin'ny mpanao gazety manoloana ny ady misy eo amin'ny Ukraine sy Rosia ny antsiprian'izay. Tsy maintsy hotohananay hatramin'ny farany Ukraine amin'izao ady atriany amin'ny Rosia izao hoy ireo firenena lehibe Europeana telo de Frantsa, Allemagne ary Pologne. Tsy everin'izy ireo andresy amin'ny hoady io i Rosia raha ny fanazavana. Ireto firenena lehibe mivondrona ireto dia anisan'ireo firenena telo voalohany mpamatsy fitaovam-piadiana sy miaramila anampina any Ukraine. Fantatra fa ampitombo ny fambatsiana fitaovam-piadiana sy miaramila izy ireo. Miantso ireo firenena hafa miandany amin'ny Ukraine ihany koa ireto firenena lehibe nanao fanambarana androany ireto mba ampitombo ny fampitaovana sy fanampiana ho an'ny Ukraine. Toy ny mahazatra ary dia ny fandaharana ahona marina sy ny fandaharana Global News no arahinao avy hatrany aorian'izao fampalalam-bavao izao aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray mitondra ny lohateny hoe Black Noise ny tenako mametraka ny manapitafa topoka lasy topoka.